manolotra anao izao ny tantara mitondra ny lohateny hoe ny tia fanahy. tantara no soratany Eras Robin, ireo ambelany tantara Ramsey Tatanta, Eras Robin, Diariasina Fanala, miaraka amin'ny Miara Besson ary Tsik Nifty. nandrefeo Mika Rafaly Nirina, nandrindra ny ara teknika Ramsey Tatanta, nanatotosa Miara Besson. anio no andro fahaefatra Ny tia fanahy. Fino ny tia nataonao ry mama? Sahanao ve ny teniny anarako tany amin'ny polisy hoe zany eo ambadika an'ireny? Miala tsiny aminao anaka fa tsy zakansaiko tsony mieritreritra fa zanako ny lasa mpamon'olona. Dia inona ny tombontsoa azonao raha ho vonoiny rojo a? Tsy voamaika aza mijaly. Tsy maintsy nataoko izany. Tsy maintsy ataoko izay fomba rehetra nalananao amin'ny saoheriny maizina izao hoe namozako ny haiko aza. Malahelo aho milaza aminao fa tsy ahavitra aza amintsony ianao ry mama. Niova tanteraka izy, masika sy tsy misomonga. Anao izay farahiriko aho e. Ny polisy kosa mitaza-potsiny. Tsy taza-potsiny tokoa. Anenjika izy ireo ary tifitra ho faty mihitsy satria fahavaliny azao mpamon'olona. Tsy herin-jara. Efa nilazaiko azy daholo ny zava-misy rehetra satria efa tany aminy aho. Eny ka raha tsy hamono aza zareo ny fitsaram-bahoaka koa miandry ahy. Mino aho fa efa niely ny resaka. Ny fanaratsy mamatotra anao no fongorany ary tsy misy afa-tsy anao natao fitaovana amin'izany. Nareo anao fitaovana ahy? Za koa nefa efa fitaovany rojo. Dia iza ny afaty a voalohany? Mahampalahelo anahy ianao ka. Tonga anatitra ny rezimanao ary rojo malala. Efa misasaka ny alina fa aiza ianao e? Mivoaka tao. eto miditra ty fa any atokotany any ve milako aniny rojo koranga mila vany be a. Za efa mitondra sakafo anao indray nitrerominao. La sakafiziko zany miditra atao amin'ity fasana kely ity. efa fanaikena vitanao tamiko ny tisy amelona ka aza betaraina fa tahaka izany ilay mity amin'ny rojo ry anina. Omeo ty fanao na ty ino raisiny ianao e? Ary mandeha any ery amin'ny fitoeranao ery amin'izay ianao fa hisakafo ah. Izany anaovany an'ity zany marina mazy. Mbola misy raha akory olany makano arina amin'ny tanakely dia eo amin'ny fanandrifiny fona izy no mijetra. Ary inona ny vandravandranao amiko tsy misy rehefa inona ty angandry lasa tsy azo jerena ntsony ndraika. Ary ty amin'izay tangosy tahaka amin'ny mahazatra ny tanany sy ny tonga dia ampiratio ao amin'ny namany eo. Zany ny vata ny tonga dia tsy peo ny andavaka amin'ny biby ao ihany. voaray ny mpanjaka vavy fitiavako dia lasa fahazarana sy tahitanylana tsy tia mandrasa olotiriny zara. Fa finaretana be koa aza. Ary ono hijanony eto amiko ianao sa andeha tsy anala azy kely ndretsika ro. aleo ody aloha rehefa voky ianao ka miandry fotsiny mantsy mama sady ianao mbola maimbo raha. Fa maika tsara tare e sady ilay fitsika tianao be mihitsy izao ataoko izao zay fa lasa veloma ianao. ao sory an'ity fanafody ty aloha mitarehanao amin'izay vetivety dia tonga zay mindehana amin'izay zay andrasikely ahoana andray afaka 3 andro mila anao manatitra eto indray voaray
ahoana ny ianao izay matamin'lila? zakako tsony mahita sy miharitra amin'ny fijalijanako inspektera. Efa nandinika ny tokony atao mihitsy koa izay saingy ialana tsy meloa madama, na ny zanakao maty na velona. Tsy maninona izany inspektera, efa vonona niezaka ny mety ho toy iny ary aleoko mahita azy maty izay velona anjakan'ny fana ratsy. Eny, miankina amin'ny mety ho fetsiny sy ny zavatra mbola hitranga ihany koa nefa. Irosan'ny velam-pandrika isika izao ka noho izany mila mifanampianao zahay. Tsy afaka samborina tsirairay mantsy ireo fa sao hitsaoko rojo. Ataon'iray aman-drava aminy ny fisamborana ny zanakao. Vonona tompoko na ny anio dia ny anio ihany aza. Tiako afaka amin'izao ny zanako. Raha pitsy mihitsy migadana ny andro fahatelona amin'ny nomy bevoka farany teo mila momantsika. Isaky ny 3 andro mantsy no mitranga ilay von'olona. Fa mialohan'izany misy fanontaniana vitsivitsy reto. Afilo ny ora fivoahany rehefa andeha hitady vehivavy bevoka iny izy. Tena tsy hitako mihitsy inspektera. Na zaza mba gaga nefa dia manara-maso azy foana. Zany tsy miera aminao izy fa tonga dia lasa zany. Bon, inona ny zavatra mifadinatra izay niarahany tamin'ny raika amin'izay? Tsy mifady mihitsy izy tompoko. Ny zavatra tsikaritry fotsiny indraindray miantso an'Andriamanitra tampoka dia iny ny tena tsy zakany lohany. Efa ela ve nitranga an'izany zavatra izany sa vao haingana? Vao haingana satria taloha kely teo izy mbola nivavaka foana rehefa sakafo. Mazava izay mila mio manaraka izany zavatra misy izany ianao madama. Eny tompoko. Nino afa tsy atoranao momba izany? Voaraiko ny amin'izay fa mba ahoana kosa ny pakiadinareo? Mbola iresaka amin'ny brigade fanefa miankina amin'ny mety hitranga fa fotsiny mila vonona ny saina, vatana, fanahy indrindraindrindra. Misaotra indrindra inspektera. Mipetraha ianao fa inona no mampiazo azo anao ry malala? Eny ao fa hipetraka. Inona ny antony izao fiantsoana tsy ara-potoana izao ataoko mbola rapito vao fotoana. Izao no isika hainao tsara ry ahy. Fa mialohan'izay aloha dia reto misy sakafo nomaniko. Tsy maintsy mihinana andreo ianao fa inona koa tia omenao ary rojo sady toa masisosiso ny izy zany. Hano mihinana fotsiny no anjaranao fa aza be fanontaniana. Marina mafy kosa tsy biby lava masaka izy zany. Tsy hihinana anio aka. Fa ny ampasika azy zany no tadiavinao. Fa namafisana tranony fanekena io fa ianao mazava angam'izay. Aroako izay fa hihinana jereo tsara ny novako azy. Ary tsara kosa kaiko. Zay ahay ny antony itsokanao dia izao miova ny fotom-pisainana manomboka eto ary miova? Fa miova hoany zany efa manomboka mahazo fafiny amin'ny famonoan'olona. Izay ny vaovao andrasako aminao satria ianao efa miova ho bibon'olona koa. Tsy miraharah zany aho fa inona ny tokony atao ary manomboka izao fahavalontsika ny olombelona na izy na iza. Eny fa na dia nyreninao aza. Ino eny vonina foana ny fanamafisako ny fitiavako anao. Ny zazamena ilaiko foana raha pitso tahaka ny fotoana mazatra. Mila mailo tsara nefa ianao. Efa aza fanaoko izany ka mahazo matoky ianao rakemba. Tsara ho fantatrao dia izao koa betsaka ny zavatra iseho manomboka eto. Misy atmosfera hafahafa manko. Aza matahotra nefa fa sakafo maziky no hohaninao teo iny. Voavininana ny bany dia natsapaka. Ary manana hery sy fahasahiana hafa mihitsy aho io tena reveko ilay bibilava. Tsara be izay ary eto iambozony dia zoro ny lalanao aza gaga ianao fa nifin'ireo bibilava masaka laninao teo reny. Aloha rapetaka tsara so milatsaka zay zany fa lasa raha pitsy ny fotoana amin'ny ora mazatra. Velomy rojo. Velomy.
manana fahazasim-baina ny tranoko a. Mbola tsy tonga ato hoe izy a. Mahazo misavonareo fa ny alany tato aza tsy hitako akory. Ataoko raha izay ny ampisinjany atezeranareo e. Tsy maninona. Ahoana olona fa inona nefa ty ataonareo ty? Atsara fikasanareo andorony tranon'olo io. Tena romotra reto olombeto brigadier fa aleo zao natao manaovy ianao ty fidanitra intelo misesy ary mamafaza setroka mandatsatra maso avy eo. Avora inspecteur. Milaminareo e. Tsy mety ana zao ataonareo zao e. Tsy olon-dratsy zany akory madame Lila. Andao ianao madame Lila miaraka amiko so sanatrika misy miafina any ka ikendry amonao eto ohatra. Misaotra indrindra inspekteur. So fa tonga nareo fa raha tsy zany dia maty teto a. Fa le zanakao zany zao aiza? Na ny lany tato vao maraina aza ho tsy hitako, tsy henoko akory. Nino fa lasa nijery zay toerana mety ahitany vehivavy be vokandray iny. Androany ny feno 3 andro ny namin'ny olona farany teo mantsy. Tena marina tokoa zany. Ka inona nefa ny tokony atao e? Brigadier, Inspecteur. avy vetivety ianao. Ahoana izay lehibe? Efa mba milamina ihany reto ny fokon'olona. Tsika nefa tsy afaka miverina any amin'ny boromantsony ka zao natao. Mandany ianao miverina rery any dia rongoy amin'ny fiara daholo ny fitaovana efa nomantsika ao. Avora izay inspecteur. Tonga dia anainga sao dia zao samy mbola miandry. Tonga dia mandeha any ianao ka za iandry madame Lila sy ny tranony sao dia sanatria. Tena misaotra betsaka anareo reto a. Fa inona koa ary reto vahoaka be reto e. Marina toy izany tediavin'ireo. Miala tsiny fa tsy misy ho azonareo eto e. Van'olona raha tsy te ho faty a? Enjeo arafa velahy e. Karo me vorondolo elahy ka ela mandadiny dray ny to manisy ny manidina. Ina inspecteur, iny anelakelan-trano iny miredana be le ry izany. Ndany ianao mandeha aingana aloha e. Alao arahako any fa zoro ny lalanao dia malakilaky Avora inspecteur. Ny zanako, aza vonoina izy sefy raha mety a. Aza matahotra ianao e. Raha anjara no mitsofaty dia veleny foana izy. Fa raha sanatria moa dia tony io ny sainao. Eny ary, tsy mana-tsafidy a. Atao ahoana izy zao? Aleo izy andeha any aloha fa raha alina nisam-borana azy e. Mila fongorona koa io fanano ratsy eo an-tsahakely io. Masika ny izy sefo e. Mbola tsy nisy naharavana io hatr'izay. Pastera sy mopera aza fanenina teo. Tsy fanakiviana nandrasanay madama. Fampirisihana no ataovy be dia be. Ny ako nanolotra anao teo, ny tantara mitondra ny lohateny hoe ny tia fanahy. tantara nosoratany Eras Robin, Nola Laoviny, Ramse Tatanta, Eras Robin, dia Ariasina Fanala, miaraka amin'ny Miara Besson ary Tsiky ny Fity. nandrefeo Mika Rafaly Nirina, nandrindra ny ara teknika Ramse Tatanta, Nanatotosa, Miara Besson. mbola itoy.